Ry avana malala rehetra amin'ny tompo ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra isa-tokantrano na ny ety an-tanin-drazana na ny any ampitan'ny ranomasina amin'ity maraim-baovao ny Alahady fa 7 ny volana Aogositra 2024 ity. Alahady izay natokany FJKM ho alahady ahatserovana indrindra ny martyra malagasy ka hitondrana mambavaka ny komity fananganana ny tsangam-baton'ny martyra ary dia mbola hibanjinantsika raha teo ihany koa ny lohahevitra manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ny salamo fahaenina amby 30 ny ndiny ny voalohany hatramin'ny fahasivy no fideranan'Andriamanitra iombonantsika. Salamo fahaenina amby 30 ny ndiny ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Ary amin'ity marain'ity ihany koa dia ny fanekempinoana laharana faharoa, zany hoe ny fanekempinoana nikeanina ny ombonantsika ka dia aoka hiomana amin'izany isika tsiraray avy. Ary dia manasanao ary havako hanaraka ampahavononana izao fanompoam-pivavahana izao. Salamo fahaenina amby 30 ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy, aorian'izay ny hira fahafito amby 90 ny ndiny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Dia ary hiaraka hamaky ny salamo isika amin'ny anaran'ny Tompo. Miderahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderahan'Andriamanitra avo indrindra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderahan'ny Tompo ny Tompo, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy irery no mpanao fahagagan-dehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namelatra ny tany ambonin'ny rano, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ireo fanazavana lehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia ny masoandro mpanapaka ny andro, fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina, fa mandrakizay ny famindram-pony. Amen.
Ivavaka isika. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino, mideranao zahay, manandratra ny voninahitra aho, mankalaza ny anaranao masina, fa ianao irery ihany no Tompo sy Andriamanitray. Ianao ilay iray tia sy mpamindra fo, ka mikely aina sy misasatra, mitondra sy mitantana ny fiainana isan'andro san'andro. Isaorana ianao ity andro anio ity, izay voatokana iaonana aminao, koa masino raha Iosofany bobovavahana izao, ary amarino eo anivon'ny tokantrano tsiraray avy, ny fahamarinany ny tenin'ny zanakao, ny amin'ny fanatrehany, raha misy rona telo mivory amin'ny anarany. Ny fanahinao masina hanokatra ny fonay mba hitoerany teninao. Ny fanahinao masina hatanteraka ny fiombonana masina maneran-tany sy ny fiombonana indrindra koa amin'ireo anjely sy olomboavitra ao any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotana izao tontolo izao, no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ianoi amin'ny fanajana riavako malala ary eritrereto lalina izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao arak'izay voarakitra ato amin'ny soratra masina. Fa hoy ny Tompo, indray mpimaso monja nahafoizoko anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja, fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao. Fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo, eny fa na dia mampahory aza izy, dia mbola hiantra ihany araky ny habeny famindrampony, fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny forehetra. Amen. Ny salamo faha 150 riavana malala no vavaka fifonana ataotsika tsiraray avy zao. Salamo faha 150, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 250, ary ao arian'izay kosa ny era faha 730, ny andininy faha 3. Era faha 730, ny andininy faha 3. Diovy aho hoe fanahy eo, dinio sy azavao ny toetro. Salamo faha 150, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 250, vavaka fiekekeloka iombona antsika tsiraray avy. Andeha ary avako malala, hanetry teny eo anatrehan'ny Tompo isika, ka aoka isika tsiraray avy, iaraka ivavaka manao hoe: mamindrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonoy ny fahadisoko. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotany. Fatsaroko ny fahadisoko, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany nanontako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko. Mba ho mariny ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Endro tamin'ny eloka no niterahana, ary tamin'ny fahotana ny torotoronany reniko. Endro fahamarinanao ambony sitrakao, ary fahendrenao amin'ny miafina no ampahafantarinao aho. Diovy isopo aho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandreneso fifaliana sy faharavoravoanao, ifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afen'ny tavalo ny fahotako, ary vonoy ny eloko rehetra. Amrony fomadio ao Andriamanitro, ary avao zy orina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary ahy ialy ao anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Amen.
aorian'ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra maimaimpona ho antsika ry havako malala no anaovantsika ny hira fa 700 ny andininy voalohany sy ny fahatelo 700 andininy voalohany sy fahatelo aorian'ny famelan-keloka raiso amin'ny finoana sy ny fifaliana lehibe ary havako malala ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho antsika. Izao no lazain'i Jehovah: ahita fitiany nefitra ny olona izay sisa tsy matiny sabatra, andia aho ka hanome fitsaharana ho an'ny Israely. Tany lavitra no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izao no nampaharetako famindrampo ho anao. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Koa voavela ny elokareo noho ny anarany masina, medy rano tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny fanekemponoana faharoa araka lefa voalaza no anambarantsika ny finoantsika hijoroantsika vavolombelona fa navelan'Andriamanitra ny elontsika, tena navelany tokoa, azontsika ny famonjena, lovantsika ny lanitra. Ny arisika riavana hiaraka hanambara ny finoantsika. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an Jesosy Kristy tompo iray, zanany lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboana atao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanany ray. Avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy hankalazaina
miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany, isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia tonga eo amin'ny filazana ny raharaha-piangonana isika riavana. Toy izao no raharaha voaray eto am-pelantanana. Ny raharaha avy any ivelany dia tsy misy. Ny raharaha avy ato anatiny kosa avy amin'ny sekoly Alahady. Efa mivoaka izao ny fampianarana sekoly Lahady amin'ny alalan'ny tambajotran-tserasera avoaka ny sampana sekoly Lahady eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra. Koa manentana ny mpianatra sekoly Lahady mba hanaraka tsara izany ary aoka ny ray aman-dreny hanampy ny ankizy mba hatafitan tsara ny lesona. Eto dia misaotra ny mpampianatra sekoly Lahady sy ny tompona andraikitra rehetra amin'ny fampitana izany. Momba ny fanamasinana fanambadiana. Ny fanamasinana fanambadiana tokony ho tanterahina nandritra izao fiboana izao dia mbola hanaovana fampidiniana sy fandaminana manokana avokoa ny fotoana natanterahana izany rehefa misokatra soamatsara ny trano fiangonana. Momba ny adidy masina. Isaorana sy akasitrahana indrindra ireo nanatotosany adidy, asa sy finoana, ny kitapo-iombonana ary mbola entanina hatrany kosa ireo izay maniry hanatanteraka izany adidy masina izany. Araka ny fangatahan'ny sasany amintsika dia indro averina eto ambany misoratra eo amin'ny écran eo indray ireo compte mobile sy compte bancaire hanatanterahina ireo adidy masina ireo. Dia misaotra sy makasitraka antsika rehetra manao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanaitenana ny fitsanganan'ny tena maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo fa ny ray malala anay, ny Andriana Andrianarson Aristide, vadina velan'ny tompoko vavy, Randrianary Dera Honorine Loholona, dia ny Ambo ny alatsinainy 3 Aogositra 2024 rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Rajonarson Gaby sy ary malala mianadahavy ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahina tamin'ny Alarobia 5 Aogositra 2024 rehefa avy nanaovana fanompoam-pavahana fanomezana ambonahitra an'Andriamanitra tao an-tanety lava Ambohimalaza talohany nanafenana azy tao amin'ny fahasandrazany teny Ambohimalaza. Fisaorana. Izahay Rasolofon'ny aina Alain Simonika mianakavy, Randriamanana hery sy noro sy fitiavana ary ny fianakaviana manontolo dia manao etona ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an'ny mpitandrina Andriamampiantso Gersom Daniel Mivady, ny birao mpiangonana, ny Frahalahin'ny Loholona, ny birao amin'ny fikambanan'ny diakona sy ny Loholona, ny mpihevi-draharaha, ny birao sy ny sampana Dorcas ary ny mpianakavy ny finoana rehetra eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra, izay tonga nankahery sy nampionina, ny trotra mambavaka ny fianakaviana ary ny ara-nitondra taminay ny fahoriana no ny vodiamandry ny reny malala anay, Randriamanana Marizanina teraka Razafindrahanta. Tsara levenana ny maty, henikajy amam-boninahitra ny velona, koa ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny hamaly fitianareo ka ny sosiny tsara indray no ifanodiavantsika. Miala tsiny amin'ireo tsy tratra antso no ny hafenoan'ny ranobe loatra. Dia izay no raharahan'ny fiangonantsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Iroso amin'ny famakiana ny soratra masina ary sika izao ry havana malala, ataontsika ny hira fa 320 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia isy vavaka arovakina amintsika ny tenin'Andriamanitra. Amen.
Ivavaka isika. Tonga indray ankehitriny ny fotoan'Andriamanitra hankalazana ny teninao. Mangataka aminao hatrany izahay. Ary tsy aminay tsiraray avy ny fanahinao masina. Hanokatra ny masom-panahinay hidira ny teninao. Hamasino indrindra koa ny teninao. Hitondra hery, aina vaovao, fahazavan'ny finoana ho anay tsiraray avy. Fa mila indrindra anao Jesosy miteny izahay amin'izao vaninandro diavinay izao. Koa mitenena Tompo, mitenena indray amin'ity indray maka ity, fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Iaraka hamaky sy hiaino ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala. Epistily ho an'ny Hebreo 12, ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 4. Hebreo 12, ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 4. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary inona koa no lazaiko fa ho lany ny andro raha milaza ny Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jeftaho, Davida koa, sy Samuela ary ny mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, ny asa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedan'ny afo, afaka tamin'ny lela-tsabatra, raha nalemy dia nampahatanjahany, tonga nahery tamin'ny ady dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, fa natsangana ho velona indray, ary ny sasany nampijaliana ho faty, nefa tsy nentina nanao izay ahafahany mba hahazoany fitsanganana tsara lavitra. Ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy, ary fatorana sy tranomaizina koa, notoram-bato izy, notsofana, nalay-panahy, novonoina tamin'ny sabatra, dia nirenireny ny tafy hoditrondry sy hoditrosy, efa lao, ory, fadira novana, nefa izao tontolo izao tsy mendrika ho nitoerany akory. Ka dia nirenireny tany nefitra, sy tany tendrombohitra, sy tany anjoy, ary tao andavatany izy. Ary ireo rehetra ireo, na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana azy, dia tsy mba nandray ny teny fikasany. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbia eo kosa isika. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ataontsika izao ry havana malala ny hira fanampiny 4:9 dia omenantsika ny hafatra sy ny fampianarana. Hira fanampiny 4:9. Ny epistily ho an'ny Hebreo 1:10, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7 no andraisantsika fampianarana amin'ity aladiny martiora ity ry havana malala. Aladiny martiora sady mbola ao anatin'ny fibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe
mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Izay ioraisitsika manokana dia ny andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo. Hebreo 12, ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo manao hoe: ary ireo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana azy dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbeo kosa isika. Ity afatra ity ry havana malala dia velatra manokana amin'ny fampianaram-pinoana, satria raha mandinika ny Hebreo 1:12 isika dia mitanisa ireo olo malaza ny finoana tao amin'ny Baiboly, indrindra ireo tao amin'ny testamenta taloha. Ity 1:12 ity, zay no ilazako hoe ivelatra manokana amin'ny fampianaram-pinoana ny amin'ireo olo malaza ny finoan'ireo, ny fahafatesany aizany misy azy ankehitriny. Ary zay no finosina eto amin'ity andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo ity. Ka mba hampazava tsara ny tenin'Andriamanitra, mba hahamora ny fitondrana ihany koa izay fanazavana ny amin'ny finoana, ny amin'ny fahafatesana, ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty izay dia andeha aloha ho vakiako amin'ny tika teny iombonana eto Madagasikara ity andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo ity. Ianareo any an-tokantrano manaraka tsara ny andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo amin'ny Baiboly eo am-pelatananareo. Zaho kosa hamaky izany amin'ny Baiboly DM. Izao no voalaza amin'io andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo io amin'ny dika teny iombonana: ireo olona rehetra ireo dia ny finoany no vavolombelony mahatsara laza azy, kanefa na dia zany azy dia tsy mbola azon'izy ireo ny nampanantenaina azy. Fa Andriamanitra efa nanamboatra zavatra tsara lavitra ho antsika mba tsy ho tonga amin'ny tanjona natao hiafarany ireo raha tsy efa mbeo kosa isika. Raha zavaina tsotra izany teny izany ry havana dia izao: eo ireo olo malaza ny finoana voatanisa eo amin'ity 1:12 ity, niaina tamin'ny finoana ireo, niaritra tamin'ny finoana ireo, tsy nisaraka tamin'Andriamanitra ireo, ary naneho ny finoany teo amin'ny fiainany manontolo, ka dia tena nahavita zava-dehibe sy mahagaga tsy takatry ny saina, ary dia tsara laza tokoa. Kanefa na dia efa nanana zany laza tsara zany aza izy fony fahavelony ka maty tamin'ny finoana, dia ambara eto hoe tsy mbola nandray ny teny fikasana. Le ambarany demo hoe tsy mbola azon'izy ireo ny nampanantenaina azy. Ary dia tohizany hoe Andriamanitra efa nanao ny tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo, mba tsy ho tonga amin'ny tanjona natao hiafarana na ny tanjona farany ireo raha tsy efa mbiany koa isika. Aiza ary zao ireo olo malaza ny finoana efa nodimany ireo, na koa ireny hava malala antsika, niaina tamin'ny finoana fony fahavelona, nanompon'ny tompo fony fahavelona ka maty. Aiza ary izy zao? Zay ny fanontaniana lehibe hoe aiza ny toerana misy rehefa mino nodimandry taloha antsika, ary ahoana no momba ny fitsanganana ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Zay ny fanontaniana mipetraka amin'izao andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo ireo. Aiza ny toerana misy zay efa nodimandry taloha antsika, ary manahoana ny momba ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Raha mamaly ireo fanontaniantsika ireo sika ry havako malala, dia tsy afaka misaraka amin'ny fanazavan'ny soratra masina manontolo mikasika indrindra ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Indrindra izay milaza zany amin'ny Tsipriany dia ny Koritianina voalohany 5:10. Rehefa maty ireo olo malaza ny finoana ireo, na ny havantsika nino nanompon'ny tompo, rehefa nodimandry dia ambara ny soratra masina fa nakao amin'ny Kristy, nentin'ny Kristy niaraka aminy. Tesalonianina voalohany 4:4, ny andininy 4:10.
na fenin'ny Kristy ao aminy, zay koa ny anambarana soratra masina aminy, na fenin'ny Kristy ao aminy. Kolosianina 3:7. Zany hoe reo mino no dimandry dia ao amin'ny Kristy, na fenin'ny Kristy lasa any an-danitra, ary io no lazainy koa hoe nakany amin'ny paradisa. Tenyilay jiolahy izay nibebaka teo ambony hazo fijaliana, rehefa nibebaka ilay jiolahy dia hoy Jesosy taminy hoe anio no iaonanao amiko any paradisa. Zany hoe ny maty amin'ny finoana dia makao amin'ny Kristy, ary zany ao amin'ny Kristy zany dia any an-danitra ao amin'ny paradisa. Dia hitantsika koa zany ao amin'ny tantaran'i Lazarosy sy ilay mpanan-karena, Luka 4:7, ny 7:7 ka hatramin'ny 9:30. Luka 4:7, ny 7:7 ka hatramin'ny 9:30. Fa rehefa maty Lazarosy dia nakany amin'ny paradisa, lazainy koa hoe eo atratrany Abrahama, ao amin'ny tompo any an-danitra zany, amin'ny fiainana feno fifaliana, feno fahasambarana. Fa rehefa maty kosa ilay mpanan-karena, arak'izay voalaza ny filazantsara ny liko ihany, ilay mpanan-karena nanara-po tamin'ny fahafinaretana, nanara-po tamin'ny nofo, dia lasa any amin'ny fiainatsita, fijaliana sy fangiry firiana. Dia mazava amintsika araka izany zany fa rehefa maty ny olona, raha misy matoky an'i Kristy izy, dia afen'ny tompo ao amin'ny Kristy, lasa ao an-danitra, ao amin'ny paradisa, fiainana feno fifaliana sy fahasambarana. Fa ny tsy mino kosa manara-po amin'ny fiainana sy ny fahafinaretan'ny nofo, dia ao amin'ny fiainatsita, feno fijaliana, feno fangiry firiana. Io fiainatsita io, raha mamaky isika eo amin'ny filazantsara ny liko, io le lazainy amin'ny teny grika hoe Hades, ary dia ao amin'ny fiainatsita izay rehetra manara-po amin'ny fahafinaretana. Ny olo malaza ny finoana kosa izay mino ka efa nodimandry dia ao amin'ny paradisa, amin'ny fifaliana sy ny fahasambarana. Kanefa dia ambarany ity 7:7 sy 7 hoe mbola tsy tanteraka, mbola tsy nandray ny teny fikasana, mbola tsy tonga amin'ny tanjona farany reo, fa Andriamanitra efa nanamboatra zay tsara lavitra ho antsika, mba tsy atao tanteraka ireo zay efa any amin'ny paradisa raha tsy efa eo koa isika. Zany hoe mbola misy toerana hafa koa zany, zay hitoerantsika sy ireo havatsika nino maty talohantsika, ary dia izay indrindra no mahatonga antsika andinika misimisy kokoa hoe ahoana tsara moa zany no fandehan'izany fiainana any an-danitra ao arian'ny fahafatesana izany. Dia izao ny fandehany rehefa maty tokoa ny olona, dia voalaza ny soratra masina, Mpitoroteny 7:10, ny 7, Mpitoroteny 7:10, ny 7 ny hoe ny nofo na ny vatana dia iverina mivovoka, fa ny fanahy kosa dia makany amin'Andriamanitra izay nanao azy. Ary dia mafisy ny Joba ihany koa izany, ny vovoka dia iverina amin'ny vovoka. Zany hoe rehefa maty ny olona, ny vatana dia lo levona, manjary vovoka, manjary lavenina. Na ireo maty izay alevina zany, na ny maty izay dorany zany, misy koa hoe maty tany an-dranomasina tany dia natsipy any an-dranomasina, ny nofony dia ho potika, ho levona, lasa lavenina, lasa vovoka, fa ny fanahiny kosa dia makany amin'ny paradisa, makao amin'ny Kristy. Zany hoe ny fanahiny zany no ao, fa ny vatany efa levona ary efa manjary vovoka. Fa amin'ny fitsanganany maty kosa, rehefa miverina indray Kristy eny amin'ny raony lanitra, io le andro farany sy fitsarana farany ambarany soratra masina, dia izao ny zavatra iseho: ireo maty ao amin'ny tompo, ireo izay amin'ny paradisa ho atsangana aloha, inona moa ny fananganana atao? Dia ambarany Paoly apôstôly
ao amin'ny Koritianina voalohany toko 5:20 fa omena vatana vaovao ireo, omena tena vaovao dia ny tena ny any an-danitra. Dia ambarany Paoly asikasiny tsara amin'ny atsipriany amin'ny Koritianina voalohany toko 5:20 io hoe tena hafa ny tena ny ety tany sy ny tena ny any an-danitra. Ny tena ny ety tany izay lazaina hoe tena araka ny fombanaina dia le mety maty mety loha, fa ny tena ny any an-danitra ambarany Paoly apôstôly Koritianina voalohany toko 5:20 tena araka ny fomba-panahy, tena vaovao, tsy mety maty, tsy mety loha intsony, ary io no atafy ilay fanahy izay fanodimandry talohantsika ao amin'ny paradisa, ary dia apetraka amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ireo izay tsy mino, ireo izay manara-po amin'ny fiainana kosa dia atsipy kosa any amin'ny helo. Io helo io izay afo mirehitra solofara, hoy ny Apokalipsy lazainy amin'ny teny Grika hoe Gehenna. Dia arak'izany zany amin'ny fotoana fiverenan'i Kristy indray eny amin'ny raon'ny lanitra, fitsanganany tena maty, fitsarana farany, ireo olo malaza ny finoana voatanisan'ny Hebreo eto, ny ava-malala antsika ny aina ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra, ny fanahiny tao amin'ny paradisa izay efa nialan'ny vatana mora loha, dia ho tafian'Andriamanitra vatana vaovao, tena araka ny fomba-panahy, tena tsy mety maty, tsy mety loha intsony, tena miaina amin'ny fanafeny fifaliana sy fiadanana, ary ho ampidirina amin'ilay tsara lavitra dia ny fiainana mandrakizay. Miala ao amin'ny paradisa izy, miala amin'ilay tonga lafatra dia ny fiainana mandrakizay. Ary amin'izay fotoana izay, ho ihany ny fampianaran'ny Paoly apôstôly amin'ny Koritianina voalohany toko 5:20 isika izay velona ka mbola mitoetra dia akarina hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka, arovana isika. Zany hoe raha tonga ny tompo amin'ny andro farany ka mbola velona isika, dia ity tena antsika mety maty ity tena antsika mety loha ity, dia ovana hanan'ilay tena ny any an-danitra, ary akarina ampidirina miaraka amin'ireo olo malaza ny finoana ao amin'ny fiainana mandrakizay isika. Dia izay no mahatanteraka ity 5:50 eto amin'ny Hebreo toko 4:20 ity hoe fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbiany kosa isika. Ataony fahatanterahany olo-masina izay efa any an-danitra, tafiana vatana vaovao, tena araka ny fomba-panahy, isika ovana haka ny tena ny any an-danitra, ary rehefa tafahoany any isika dia omena ilay tsara lavitra fiainana mandrakizay. Ary zany anie ilay tonontsika foana rehefa amin'ny fahoriana hoe finoana ny fitsanganan'ny tena maty sy ny fiainana mandrakizay. Fa ireo tsy mino kosa, ireo tsy manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ireo manjeny andro lava manara-po amin'ny fahafinaretana eto anivon'izao tontolo izao, amin'ny fitsarana farany fiverenan'i Jesosy Kristy indray, dia ireo izay tao amin'ny fiainatsita ihany koa, ireo dia atsipy ao amin'ny helo Gehenna, izay ny filaza amin'ny teny Grika ato amin'ny Apokalipsy, atsipy ao amin'ny helo afo mirehitra solofara, ary zany no fahafatesana faharoa. Misy zany ny fahafatesana faharoa arak'izay anambaran'ny soratra masina azy, indrindra dia ho an'ireo izay tsy mino, tsy matoky an'i Kristy, manara-po amin'ny fahafinaretana eto anivon'izao tontolo izao. Maty izy, misaraka ny vatany sy ny fanahiny dia efa mijaly sahady eo amin'ny fiainatsita, fa amin'ny fitsarana farany misy ny fahafatesana faharoa, dia ny fanimpazana azy ao amin'ny helo, ao amin'ny fijaliana mandrakizay. Ary amin'izay fotoana izay indrindra ny devoly sy ny miaramila ny rehetra dia miara atsipy aminy ao amin'ny helo ihany koa. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, raha fiheziny zany mba hampiorina tsara ny finoantsika ilay fanantenana kristianina velona ao anatintsika,
dia mazava tsara fa amin'ny fahafatesany ny vatana miverina ho vovoka tonga lavenina ny fanahy ao amin'ny paradisa, toerana fiandrasana ny fiainana mandrakizay. Ny tsy mino kosa rehefa maty lo levona ny vatany ny fanahiny ao amin'ny fiainatsita efa mijaly sahady. Fa amin'ny andro farany kosa rehefa tonga Jesosy Kristy hitsara ny velona sy ny maty, ireo avatsika ny aina ny finoana efa nodimandry tany aloha, reto olo malaza ny finoana zay no tany sain'ny Hebreo 2:10, ny fanahin'izy ireo dia ho tafiana vatana vaovao, vatana na tena araka ny fomba-panahy, lay tsy mety lo intsony, tsy mety maty intsony, ary ho afindra amin'ny fiainana mandrakizay, feno fifaliana sy fiadanana maharitra mandrakizay, tsy misy fijaliana, tsy misy ranomasy intsony. Fa ireo zay tsy mety mino, ireo zay mbola manara-po amin'ny fahafinaretany eto anivon'izao tontolo izao, rehefa maty nefa tsy nanaiky ny Tompo, dia ho atsipy any amin'ny fahariry rehetra afo, any amin'ny elo, ho amin'ny fahafatesana faharoa. Dia izany ry havako malala eto am-pamarana, izany ry havako malala no antony lehibe hanafatra farany soratra masina mandrakariva amaranan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina 1:5-15, antony lehibe hanafatra farany no ny amin'ny fitsanganana ny maty io, no ny amin'ilay tena fiainana mandrakizay antenaitsika, dia hoy ny soratra masina hoe miorena tsara, aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahereza ry havana. Amen. Please
Ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao, misaotra anao zahay noho ny amin'ny fampianarana azonay, misaotra anao zahay ny amin'ny fiainana sy ny fahafatesana. Fa tena mahalala ny hevitra heverana anay tokoa ianao, dia hevitra atonga fiadanana fahatsiloza mba hananay fanantenana ny amin'ny farany. Misy matoky anao zay Andriamanitro, misy matoky ny teninao, misy matoky ny fitsanganany tena maty sy ny fiainana mandrakizay. Eny misaotra anao zahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo izay mitahiry anay ho amin'ny fiainana mandrakizay io. Koa noho ny amin'ny teninao ary Andriamanitro, mangataka aminao zahay ho an'ny kristiana maneran-tany, ampaherezo amin'ny finoana sy fahatokiana any Jesosy Kristy zanakao, ilay efa maty nefa nitsangana ho velona indray, ny mpino rehetra maneran-tany. Mivavaka izahay ho an'izao tontolo izao anjakan'ny aizina, ary indrindra amin'izao andro farany izao isehon'ny loza maro samihafa. Tompo, mivavaka aminao zahay, engany izao tontolo izao mba hiasan'ny filazany tsara ny Jesosy Kristy, hanaiky ny finoana, handray ny famonjena. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao DNFJKM zany, izay mandova ny finoan'ireo martiora, apetraka eo ampelantanao ny fiainany fiangonana, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Ampaherezo ny fiangonana Tompo mba tsy ho levina na ho ketraka ny finoana, ary apetraka eo ampelantananao ny mba hisokafa ny fiangonana, iombonan'ny mino rehetra hiaran-kalazanao, hiara hivavaka. Tononona manokana ny komity fananganana tsangam-baton'ny martiora izay asa sahaniny, hitarika sy hampahery azy ireo mandrakariva amin'ny fanahinao masina ianao. Mivavaka izahay ho an'ny zanaky ny fiangonana FJKM Matranovato Faravohitra naneto Madagasikara, na manerana izao tontolo izao. Jereo isa-tokantrano, isam-baravarana ireo Andriamanitro, ampaherezo isanandro amin'ny finoana sy ny fivavahana, arovy amin'ny loza sy ny fahavalo, arovy amin'ny aretina, meo fifaliana sy fiadanana eo ampamakivakiana ny androm-piainana manontolo, ary dia ho tahinao sy ambininao amin'ny fikasana sy ny fikelezanaina rehetra. Mivavaka izahay ho an'ity firenena malagasy tany razana ity, ho an'ny mpitondra izay rehetra manam-pahefana, meo azy ireny Tompo ny fahatahorana anao Andriamanitra, ho an'ireo mpitsabo sy tompona andraikitra ara-pahasalamana izay mikely aina fatratra, miady mafy koa amin'ity valana aretina Covid-19 ity. Ampaherezo, ambino, arovy ny mpitsabo sy ny tompona andraikitra ara-pahasalamana rehetra, ary tahio ny asa sy ny fikelezanainany hamonjy ny marary, ary ianao anasitrana. Mivavaka izay ho an'ireo marary io, na ny any amin'ny hopitaly zany, na ny any amin'ny tokantrano, tsy miafina aminao ny fangiry firiana, ny tebiteby-tsaina. Mangataka aminao zay Jesosy, tendreo ny loharanona aretin'ny reny marary reny, meo azy Tompo, hery sy tanjaka ary fahasalamana. Ireo fianakaviana ny donam-pahoriana kosa, alatsao am-pony, ampaherezo izy amin'ny finoana tokoa, ny fitsanganany tena maty sy ny fiainana mandrakizay. Ao ireo mpitondra tena, ny kamboty tsy misy pia, ny any emponja, jereo amin'indra fonoka avangio, ampaherezo indrindra Tompo, ary mivavaka izahay ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka, izay trapa-hasairanana lalina tokoa amin'izao vanim-potoana izao. Tompo malalo, mangataka aminao zahay
jereo ny vahoaka malagasy manontolo hiantrao ary aoka ianao hitondra vahaolana amin'izao zavatsarotra lalova ny vahoaka malagasy izao. Dia izany ary novavaka izay asandratra i Tompo, sitraka rehetra rafaranana sy akambana amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy anay manao hoe raha nay eo izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay nio ny anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Hamarana ny fotoana isika riavana malala ny era 576 ny andeniny voalohany sy ny faefatra no ataontsika dia ho apetraka ny tsodrano. Era 576 ny andeniny voalohany sy ny faefatra. Ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy any hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay fa ho aminareo kosa ny fiadanana. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.